Matoky Anao zay ny lohatenin'ity tantarakira zay natolotry ny S.E.I.M.H ty. Ny tianay ampitaina aminao dia hoe rehefa hivoaka n'izy varavarana izy tika asianao androany a mandritra 2020 fa manomboka androany 22 décembre dia hianatra hiteny an'izay foana isika Matoky Anao. Ilay izy ange teny efa fantatrao hoe any hoe efa hainao tsara ho any teoria zany efa fantatrao eny Matoky ny tompo aloha fa misy faky eny any ambadika fa hianatra an'izay mihitsy tsika hoe matoky. Eo am-pitoerana eo misy ten'Andriamanitra ampatsahivy ny tompo any amin'ny Salamo 5:20 andininy voalohany. Raha mitondra baiboly ianao dia sokafy vetivety, raha tsy mitondra ianao dia vakiko aminao ny anaran'i Jesosy zao ny voasoratra hoe zay matoky an Jehova dia tahaka ny tendrombohitra ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Zay matoky an Jehova dia tahaka ny tendrombohitra ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Dia hanafatra anao manokana ny tompo hoe zany angeny fikasany aminao hoe fikasana hoe ohatr'izay ianao. So dia anao mieritreritra hoe aza zany ho an'ny karazan'olona ho an'ny ritokiana angamba mety ilay tovovavy anankiray miary angamba reny kategorian'olona hafa reny fa ny anahy loatra tsy possible zany ke faible personnalité be ravako. Ianao zany tenen'ny tenin'Andriamanitra zany hoe fikasan'Andriamanitra ho anao androany dia hoe ho lasa toy ny tendrombohitra ziona ianao tsy mihetsika. Azonao moa dikan'izany ianao ka dia efa nahita tendrombohitra fa ohatran'izay mihitsy tsy mihetsika fa mitoetra mijanona tsara foana. Ny sary tiako menanao eo am-pitoerana eo mandinika an'ilay tantara koa dia le dikan'ilay hoe matoky mantsy zao ny sarany an-tsaiko sarina seza anankiray. Ray sary an-tsaina hoe misy seza anankiray mipetraka tsara ohatran'io seza hipetrahanao io. Ianao ve zao mipetraka eo amin'io seza io dia sady tazononao mafy le seza hoe andraso loha tazoniko tsara ty fa ndrao dia so dia mijery eto ngamba ozy ny olona hoe mila aterina quelque part ary amin'ny kilometatra fa 20 ianao raha mipetraka eo ianao sady tazononao mafy le seza satria matoa ianao mipetraka eo amin'io seza io dia ozy ianao hoe mahazaka ty. Fantatrao moa fa zay nge dikan'ny teny hoe matoky tsy mahatoky fa matoky. Misy teny anankiroa mitovitovy faneny fa tena samihafa ny dikany mifandray any. Matoky avoir confiance to trust ozy izy ny teny anglais. Zay aloha le tononona amintsika sianao zao matoa ianao mipetraka amin'io seza io dia matoky an'io seza io ianao mahazaka anao io. Ny olantsika sianao dia haitsika hoe Andriamanitra mahatoky, haitsika any an-tsaitsika fidèle Andriamanitra. Fa rehefa raikitra ny fiainana dia misaviritaka daholo any lohantsika satria ka tsy hitany masontsika azy izy. Zay mihitsy ny angatahan'ny tompo aminao tian'io ty mianatra amin'ny teny hoe matoky aho. Tsy afaka mino ianao raha tsy matoky ary tsy afaka matoky ianao raha tsy mino. Ireo zavatra roa tsy tafa-misaraka mihitsy. Afantatrao tsara amin'ny tenin'Andriamanitra milaza ny Hébreux 12:1 fa raha vao tsy misy finoana nge tsy misy azontsika tao azahoana sitraka amin'io Andriamanitra io. Amin'ny tian'io ty manasa anao Andriamanitra tsy hijery ny zava-misy eo anatrehanao, tsy mandika ny zava-misy amin'izay zavatra hitany masonao. Mieritreritra ianao ina ny avoaka ny 24 raha refesinao amin'ny tenanao ny 24 dia tena tsotra ny lazaiko aminao eo ianao ny raisiny. Azonao zany sarina seza ihany ny ataoko any an-tsainao fa raiso tsara an-tsaina nge seza anankiray, seza tokana zany, seza
fa seza vita boritra. Azonao tsaina ve tery ambobo tery tsy fantatry na mbola misy ankehitriny fa nisy orinasa zay namboatra zavatra vita boritra. Ya, mety mahavita zavatra. Fa eritrereto ange manaova sarina taratasy, sarina seza amin'ny taratasy ange dia eritrereto hoe dia hipetrahako ty. Fa indraindray zany ny any an-tsaintsika. Fa ny devoly dia mamboatra zavatra be da be, sarina seza azo hipetrahana, sarina zavatra azo hitokiana. Mety olona le izy a, mety vola mangamanga le izy a, mety fahaizana diplôma enjana be le izy a. Ataony devoly loko tsara tareto ozy izy hoe avy ianao raha hipetraka eto to dia mety. Manandrana mipetraka tokoa ianao dia ohatran'ny domety fa makabahana tsara oke. Fa zay le lazaiko anao hoe eo ianao ny raisina dia miteatiaka ny devoly rehefa avy eo hoe zay ka. Tsika sy ianao isafidy ny ametraka ny tokontsika ray manontolo. Fa lazaiko anao ny tenin'Andriamanitra milaza hoe izy rehefa miandry an'io Andriamanitra io tsika, io ndray na oela na oaingana tsy mangahiaza ny tavanao. Taiza hoaiza tamin'ile sary ny tantara teo re ny fiainanao hoe mety mbola voany amin'ile voalohany ao anatin'le miandry valim-bavaka aloha, mety efa nahazo valim-bavaka fa tsy araky nandrasanao, mety any anatin'le fiainana misy fanenjehana be da be mampiteniteny hoe eo nenareo fa za tsy mahavita tsony. Aiza hoaiza ianao fa manintsika sy ianao raha isaky ny stady rehetrarehetra, isaky ny dingana rehetrarehetra dia hianatra hiteny tsotra hoe matoky anao atompo a, matoky anao atompo. Tahaka n'inona reny fifalian'Andriamanitra raha ho anatin'ny mafy mihitsy ianao, tsy mifendrofendro ianao fa mifaly ianao hoe kay inona ndray zany eo ambadika ty, matoky anao a. Andao hoe hiaraka hiteny an'izay teny tsotra anankiroa zay tsika, matoky anao. Averintsika isa roa telo akipio mihitsy aloha ny masonao hoe akipio hoe ny masonao za misy mijerijery samy hoe manakipy maso, teneny hoe matoky anao Andriamanitra. Isa roa telo zay areto ny masonao hoe ndao hianatra hiteny an'izany tsika. Ndao zany ny valiteny alefatsika ny zavatra mipotra rehetra amin'ny fiainana. Voaketsy ange anao dia misy fiainana eto aloha zao ohatra anao finahitra tsara le izy, tsara le izy re S.E.I.M.H saotran'i Jesosy. Fa rehefa mivoaketsy andeha bus mila manao an'izao mikarakara krismasy etsetra, andeha ny fiainana. Ary rehefa mandeha ny fiainana tadidinao ve zay hoe matoky anao Andriamanitra. Fa zay matoky an'io Andriamanitra tsika io a dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny tendrombohitra ziona izay tsy mihetsika, tsy mihetsika. Zay tsy mihetsika zay ny tediavin'Andriamanitra aminao. Tsy hoe rehefa tonga ny zavatra maty apapa, rehefa avy eo zay vao hoe fa maninona ka tonga dia alohan'ny atrehana n'ilay zavatra. Rehefa miteny amin'ny tompo hoe tompo a, alohan'ny ahenoana vaovao any amin'ny salamy faharoambe folo amby zato misy tenin'Andriamanitra mahafinaritra be anazay. Ao amin'ny salamy faharoambe folo amby zato anjeny fahafito zao le teny amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mba manahihary loza izy tafatoetra matoky an'i Jehovah ny fony. Maninona raha tsika senao ohatr'izany zany nge fikasan'Andriamanitra amintsika. Zany dikany hoe tsy aketsika, tsy midika zany hoe tsisy problema. Mety izy ka tsy maninona mihitsy aleo isy any fa hitsapatsika an'izany hoe aiza Jesosy ziona zany zao a, ziona zany zao a. Tahaka ny ziona ianao tsy nihetsika fa mitoetra matoky
mitoetra mahatoky anao, toetra tsara. Za te hanome fanamby anao manokana. Fotoana famaraparanana ny taontsika asianao zao. Za te hanome anao fanamby. Andao rangaha vaozotsika eo anatrehan'ny tompo. Andao averintsika tenenina amin'ny tompo e. Tompo alefa soara fa za misafidy ny hatoky anao. Manaiky an'izay ve ianao? Andao tenentsika amin'Andriamanitra. Na inona. Fantatra moa fa tena mampalahelo ny tompo. Rehefa in'izay ianao le mipaniky iny azony le any anatinao le korontana, azony micomprendre izy fa malahelo izy. Satria dikany tsy fatokinao raha afaka dia manambara hoe tsy vitanao io Andriamanitra. Ohatra ngeza loatra ho anao ty Andriamanitra. Zany nge dikany tsy fatokinao e. Sainao nge hoe rahay aman-dreny ianao dia zany ny toe-tsaina ny anatin'ny zanakao, tena malahelo ianao. Mampalahelo ny tompo. Fa tsy vitany mampalahelo ny tompo fa tena fahotana mihitsy nge tsy fahatokiana an'Andriamanitra. Midikany hialantsika asianao zany. Amindreo ny lohanao zao. Za te angataka aminao hiteny manokana amin'Andriamanitra. Mandraisa fanapahan-kevitra ianao fa zay no andrasan'ny tompo aminao hoe za tompo androany. Manapa-kevitra tsy hiankina amina seza hafa. Seza mpiaina ny tantaraiko anao io, afa-tsy aminao. Raha niankina tamin'ny zavatra hafa na tamin'olo-kafa ianao hatramin'izay dia mifonahy tompontsika zao. Akipio hoe ny masonao dia hivavaka sianao. Andriamanitra mitiany io tsy izay te hifona aminao. Manoloana ny zavatra rehetra niseho teto Jesosy, mahita tenanay any amin'ilay mahatoky indraindray dia tsy mahatoky matetika. Zay te hiaiky eto anatrehanao Andriamanitra fa himbetsaka izay no misalasala ny amin'ny tena herinao sy ny tena vitanao e. Satria ohatran'ny tsy hitany masonay ianao dia tao sarotra aminay ny mahatoky anao. Mifona aminao fa matetika tena hainay ara-tsoratra ny anaty lohanay ihany fotsiny ny tena hoe mahatoky anao. Fa rehefa raikitra ilay fiainanao dia ohatran'ny tsy tafatoky indray. Amin'izany tsy izay rehetra hatramin'ny kely indrindra aminay ka hatramin'ny lehibe indrindra aminay atao amin'ity efitrano ity. Manapa-kevitra izay Andriamanitra. Fa hatoky anao. Mahatoky anao. Ninona hitondranao anay. Naiza. Fantatra efa hiendry ianao. Ary fantatra indrindra izay hoe tsy misy diso mihitsy ny fitondranao amin'ny fiainanay. Raha eo te hiteny aminao zay fa tsy mahay ange zahay any anatinay any ny etaeta lalina te an'izany hoe tsy manana ia mihitsy hoy. Tsy miahy aheny loza. Tena zany tianay ho zahay zany. Fa Jesosy tsy vitanay amin'izao. Mila anao zato isan-jato ny tsirairay. Miasa amin'ny fiainanay ary ianao tompo tononinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka. Amen.